Toeram-pikarohana toeram-pitsaboana samy hafa fa misy itovizany. Toeram-pitsaboana marary, mpitsabo, fanafody ireo ny tonga ao an-tsaina. Toa adiny matetika nefa ekinany fahombiazan'ny fitsaboana atao ny fitaovana enti-mitsabo. Na io fitaovam-pitiliana, na io fitaovam-pitarafana, na io fitaovam-pitsaboana. Toeram-pikarohana, ny pikaroka, ny fikarohana atao, ny voka-pikarohana, ireo ny fantatra matetika. Toa tsy hita nefa ekinany fahombiazan'ny fikarohana atao ny fitaovana enti-mikaroka. Na io fitaovam-pitiliana, na io fitaovam-pitarafana ihany koa, na fitaovam-pikarohana. Na tsy sahala aza dia misy itoviny ny fitaovana ampiasaina amin'ireo sehatra roa ireo. Mivondrona ho fikambanana ny teknisianina mikirakira ireo fitaovana ireo ary miantsehatra amin'ny fikojakojana entretien, fanamboarana ny simba maintenance hatrany ampiforonany. Santionany amin'ny dingana vitany no fantaritsika ato anatin'ny fandaharana iarahana amin'ireo teknisianina mpikambana. Miarahaba antsika mpijery ny televiziona malagasy anasananao ny fandaharana. Miaraka manomboka izao fandarana izao miaraka amin'ny filohan'ny ireo atao hoe mpikirakira, teknisianina mpikirakira ny fitaova mpitsaboana, fikambanana moa izy. Aleo aloha ho fantaritsika ilay fikambanana fohifohy. Entoko fikambanana association des techniciens ingénieurs biomédicaux de Madagascar, afoizina amin'ny arina hoe TBM ilay izy moa zany dia niforona tamin'ny taona jona 2024. Dia ny tanjon'izy io moa dia anankitelo. Ampahafantatra ny mpiasanay ity izay mbola vitsy mahalala ihany lalana indray dia hanao réseau ampifondrina an'ireo teknisianina izay miasa amin'ny sehatra io ary farany ampianatra, ny fampianatra izay dia ampianatra ny hafa ihany koa. Zay Anahoana moa no fampianatra? Asa fanao isan'andro ihany ilay izy? Fampianatra satria hitantsika eo fa CCN anisan'ny fitaovam-pitsaboana raha ny isany homologué dia mahatratra 18 000. Any 18 000 zany na hianatra 5 taona raha zany tsy ho vita mihitsy, zany hoe mila fikambanana izay mampivondrona mikojakoja amin'ny fahaizana avozina foana. Zay le fampianatra dia miantson'ireo avy any Dilam-bato koa zany le fikambanana anampy iray satria tsy ho zay rery nefa fanaon'izay. Na inona ny dingana efa vita? Dingana efa vita fa misy maromaro ihany tamin'ny voalohany aloha ny fanaovana ny atao hoe rencontre Japon Madagascar eo amin'ny fitaovana tanjona mantsy dia izao manana kolontsaina roa ireo. Zareo manana rigueur be amin'ny kojakoja, tsika indray manana le lazonady, résilience dia manao atelier izay ampifondrina an'ireo tamin'ny herintaona hoe inona ny fomba fifandraisana ny rigueur ampiarina aty amintsika ny rigueur itsika izay efa zatra miaritra anatina sehatra iray. Dingana manaraka koa misy ilay atelier hoe aikoja. Aikoja io zany manao mitety laboratoire centre hospitalier zay manao équipe maintenance amin'ny fitaovanao amin'ireny toerany ireny. Ankoatr'izay koa misy an'ilay plan stratégique national maintenance, zany hoe mila taratasy document zany faire maintenance dia nandray anjara mavitrika tamin'ny fanamboarana an'io fikambanana. Microscope na ny mpitsabo na ny mpikaroka dia samy mampiasa azy ity. Ny haikoja nataony ATBM teto amin'ity foibe pikarohana ity no nanamboaran'ny teknisianina ireto microscope misy fahasombana ireto, mamantatra sy mamaha ny olana ny teknisianina. Principe de fonctionnement zany misy jiro manazava avy any ambany mitaratra dia misy manalehibehany zay tsikelikely amin'ny ambara tonga dia ny olana hita teto zany dia ny anankiray ity aloha zany maty tena brûlé ilay jiro. Dia rehefa miverifiena le izy dia hita fa tsy tomombana ilay boîtier d'alimentation dia vao hieritreritra ho jerena tsikelikely zany hoe iza n'ireo composant ireo no tsy manao amin'ny boîtier d'alimentation satria izy io zany misy ohatry ny boîtier d'alimentation rehetrarehetra, circuit électronique sy ny sisany ao anatiny dia ho verifiena tsirairay zay no mamono jiro. Dia ery anankiray ery somary ohatry ny tsilopolopy le jiro tao anatiny dia efa hitanay moa zany olana atao amin'ilay izy dia efa mandeha tsara fa isan'ny fitaovana noketrehana teto ihany koa ity antsoina hoe centrifugeuse ity fitaovana ity no manasaraka ny singa samihafa ao anatin'ny satonan-javatra anaovana fitiliana. Ny asan'io zany manao manasaraka singa ohatra hoe
kida zany dia misy fahazany fa le sarahana le ilaina zany misy sasany misy tena sarahana anatin'raha dia misy globule misy globule rouge globule blanc place masina na zay indrindra moa dia mila sarahana sarahana dia hoe arakaraka ny lavesatry ny tsirarainy dia misaraka misy makany ambany makany eny ampitsimbony any ambony tsy dia mavasama malany principe ny olana tamin'izy ity zany a dia mihidy tsy afaka nivahana mihitsy izy teo zany hoe mihitsoka zany a ilay sarony dia no verifiena moa zany izy ny démontena dia hita fa tapaka ilay ressort de rappel tapaka ilay ressort de rappel dia niezaka mamany olana moa zany zavana dia izy ity a dia voaieritreretinao mijerena avao ve sa amboarina zay moa zany tena olana tamin'izy ity izy ity a dia misy risque beta be ho an'ny mpampiasa raha ohatra hoe tsy mety zany ny zavatra satria misy possibilité hoe manipulate izy dia kerikato ny tanany satria mihidy automatique ity zavatra ity. Rehefa misaraka ny singa ao anatin'ny santionan-javatra hotiliana dia misy fitaovana nataondray hitiliana ny singa voavaka. Isan'ny efa tena moderna sy avolenta ity antsoina hoe automate PCR en temps réel ity. Isan'ny nampiasaina izy ity maneran-tany tamin'ny vanim-potoana ny Covid-19. Dia mampiavaka an'io atsofoka ao ilay échantillon dia tonga dia raha mazara zany hoe ohatra hoe aretina ray fotsiny tianao tilianao anatiny ao fa amin'ity aretina hatrany 5 hitany fa automaty zany efa to mandeha ho azy daholo zany raha atsofoka ao fotsiny izy dia mifoka. Inona mety ho fahasombana amin'izay? Io zao mbola miketriketrika ny technicienne fa ny principalisme moa zany dia hoe l'échantillon iny zany alainao dia multiplienao satria polymérisation dia izy polymérisation par chaîne en chaîne zany za misy échantillon kely anankiray dia mba fanana détecter ny zavatra mitanga ao multiplienao des milliards de fois dia misy bloc thermique zay ao hoe bloc Peltier zay no soupçonnenay zay no soupçonneny technicien nay io zany fa mbola tsy te hiditra amin'izay aloha zay fa ialanenina amina panne mineure aloha fa rehefa tsy anina zany principe maintenance amaty zany aloha dia hoe mialany amin'ny mora indrindra aloha ny détectenao ho akany amin'ny sarotra indrindra zany hoe zay aretina kely probable hitanga aloha mijerena dia aveo mandeha mitralalina Hita teto ihany koa ity fitaovana elektrônika ity. Incubation, fitehirizana, fampitomboana, microbe, bactérie, micro-organisme. Nisy fikatsoana izy ity tsy netiny sokatra. Ny arahany reto teknisiany ny aty BM ireto ny farimbona ny famahana ny olana. Fitehirizana raha 37 degré dia mitombo dia misy détecteur anaty misy capteur de pH eo ambany eo. Ny fitaovam-pitsaboana na fikarohana ny hamantarana azy hoe simba na izy tsy mandeha na izy mandeha fa tsy manome izay refy andrasana aminy. Ity vata fampangatsiahana ity dia natao fampangatsiaka hatrany amin'ny mihiba 20 degré moins 80 degré. Vao nampiasainy volana vitsy ity araka ny nambaran'ny tompona andraikitra taoriana ny nahatongavany dia tsy nanome an'io refy intsony. Anjaran'ny teknisiana ny mamahany olana. Efa hita zany problème anty fa tsy Bien relève efa mesuré là teo mesuré là ty efa nijerevanay ty zavatra ty dia tiany azy no tiany tsy tonga ty azonao dia ty nefa no mikomandy an'le tsy tonga iny ty zavatra ty zany hoe ty no mikomandy an'le tsy tonga ty io lay tsy mikilaky mihitsy. Farany dia hiazo ny toeram-pitsaboantsika fikojakojana ny fitaovana amina toeram-pandidiana maso no sendra ny fandaharana. Ty zany mitsonantsika zao zany maty ty appareil ty fitaovana ty ny fitaovana ampiasaina nadiovana zany hoe stériliser mamono microbe sy ny bactérie rehetra amin'ny fitaovana dia stérilisena reo karazana fitaovana reo zany hoe fitaovam-pandidiana izy reo vy daholo dia entina mamay zany hoe résistance iny iny misy résistance iny mamay izy ty tena mamay io mandoro le microbe misy fotoana voafetra dia misy température voafetra koa ahafahana mahazo le hoe tena madio le fitaovana. Ny olana matetika an'izy ty tsy mafana aloha voalohany indrindra
Zany hoe atsofoka ato le fitaovana avy sasana fa tsy mafana akory, tsy mamay, zany hoe tsy maty le microbe dia tsy stérile. Inona ny ambana an'izay raha voasanatsy izay no alefa andidiana marary tonga dia misy infection maratra mitombo lasa manondratra zany raha ohatra misy fery dia manondratra dia tsy maintsy atao tsara le zavatra izay. Ny olana izy ity matetika dia maty ny nan misy résistance tena maty matetika fa commande zany hoe manao ny fampiakarana ny température na ny temps zay zany a dia zay matetika maty. Dia terme teknika fampiasa zany amin'izao amin'ity dia vapeur sèche zany hoe entina maina ny ampiasaina. Zay zany ny asan'ity appareil ity mandeha izy io zany zao a. Dia reto karazany reto a autoclave daholo ny anarany reny zany entina mando zany hoe mampiasa rano tambatsika kely a mampiasa rano anatiny fa misy hafanana koa izy misy entona ohatrohatran'ireny cocotte minute reny izy ity zany hoe mitsofoka ao dia misy entona misy fotoanany koa dia misy faharetany sy ny hafanana takina miampy kely zay misy hoe pression zany hoe entona voatery anatina voatery mafy zany miteraka pression zay koa nisan'ny tena mamono microbe sy bactérie sy virus anatin'ny zay zao miditra mpikambana tamin'ny juillet tomboky dia azon'ny atao zany partage-na connaissance satria mivelatra kokoa zany ny connaissance anao miaraka amin'ny ancien mizara le fahaizana aminay moa izy koa mahaliana be zany le zavatra atao anatin'le fikambanana satria tsy partage ihany fa sady misy activité maromaro misy pratika fa pratika zany ny tena betsaka azahoana fahalalana maro partage connaissance zany afaka anitarana an'le fahalalana mbola mianatra mbola mpianatra sady miasa rehefa miatsihatra amin'ireny laboratoire miatsihatra amin'ireny l'hôpital miatsihatra amin'ireny toeram-pitsaboana isan-karazany ireny dia maro fitaovana izay mipetraka atosika hoe aratsina amin'ilay forfitaire mipetraka anaty faharitako betsaka ny fitaovana arafisina fotsiny izay indrindra no nahatonga anay technicien na sy ingénieur vitsivitsy ny fikamana indrindra ampandeha an'ireny fikamana ampandeha an'ireny fitaovana ireo ka rehefa mandeha ny fitaovana andesany laboratoire mandeha ny fikamana mandeha ny fitaovana andesany ny fitsaboana salama tapitra ny fandarantsika zay aloha ny androany mameraka manapeo amina tomplasy